Zany amin'ny fanamboarana ny pont-kamoro iny fa zava-dehibe raha ny voalazan'ny minisitry ny Fitaterana sy ny Famantarana ny toetr'andro ny hisian'ny lalàna hiasana amin'ny fifehezana ny fisokafan'ny lanitra na ny open sky eto amintsika. Dia ho jerentsika indrindra ny andindim-baovao. Misokatra amin'ny fifamezivezen'ny fifamoivoizana anabakabaka ny lanitra Madagasikara raha ny voalazan'ny minisitry ny Fitaterana sy ny Famantarana ny toetr'andro ka tsy maintsy apetraka ny fifehezana izany mba ahafahan'ny firenena mihitsy ny voka-tsoana izany fisokafan'ny lanitra izany. Antony mahazava-dehibe ny fifehezana na ny lettre de politique du secteur aérien izay volavolaina amin'izao. Zay hoe fisokafan'ny lanitra malagasy zay anefa amin'ny fifamezivezena zany sy ny fifamoivoizana anabakabaka tsy maintsy apetraka tsara ny fifehezana azy mba ahafahan'ny firenentsika mioty ny vokatra zany fisokafan'ny lanitra malagasy zany. Izay ny antony ametrahana ny lettre de politique mikasika ny secteur aérien mba io zany ny cadre hiasana ny fotoana zao amin'ny fifehezana an'izany hoe fisokafan'ny lanitra zany sy mba ahafahantsika mahazo sy mioty ny tombontsoa azo amin'izany. Ankoatran'izay dia io koa ny ahafahantsika zany manome tosika an'ireo asa rehetra ho atao mba hampakarana ny tahan'ny zava-misy eo amin'ny lafiny fifamoivoizana anabakabaka. Raha miresaka an'izay dia eo ohatra ireo le plateforme aéroportuaire ny aéroport tsika zao efa miditra amin'ny fampiasana ny 3P. Ilaina koa faritana tsara ny fametrahana an'izany rafitra zany mba ahafahantsika mahazo tombontsoa hatrany foana ho an'ny firenena malagasy ny baiko amin'izay resaka zay. Ny fampitaovana lafo zany zavatra zany, ny fananganana an'ireo le aéroport misy eto Madagasikara mba ahafahantsika mahazo tsy iray ihany na anankiroa hoe ivato sy nosy be ihany no mahazo certification internationale fa mba azo an'izay koa Diego, azo an'izay Tomasina, azo an'izay Mahajanga, azo an'izay Tulia, azo an'izay Toranaro, azo an'izay Morodava. Zany ezaka be dehibe zany no atao mikasika an'izay ateraka le fametrahana an'izay principe sy fametrahana le stratégie zay entin'io le lettre de politique mikasika. Nambarany ihany koa fa ny fitombon'ireo kompani Fitaterana dia tokony hitarika fitombon'ireo mpitsidika ny Madagasikara sy ny fifamezivezena anabakabaka eto an-toerana. Ny fisian'ny fifananana dia tokony ampiana ny saran'ny Fitaterana anabakabaka ihany koa saingy mbola tsy izay aloha ny zava-misy amin'izao.